ara-panahy zao tsika tonga ty amin'ny sehitry ny fanotronana ary nambara tamin'ity taona ity fa jobily ho atsika ny taona raha manisy tsika dia eo amin'ny andro vitsivitsy dia ho tapitra zany fi 420 zany mety manontany teny tsika hoe efa tanteraka ve le fahagagana, efa tanteraka ve le famoronana, efa tanteraka ve le mihoatra noho ny fahagagana, efa tanteraka ve le fanotronana, efa tanteraka ve le jobily. Te hiteny amintsika ny tompo androany ary amafisina androany mila sokafana ny masom-panahintsika fa efa betsaka amin'ireo ny tanteraka eo amin'ny fiainantsika fa tsika mety tsy mahatsapa an'izay. Dia hotsitsy ianao ahoana le jobily niara ohatra mbola mikorotana be dia mahafaly ihany milaza aminao fa ao anatin'io korotana izay heverinao fa korotana io le jobily mbola tsy tapitra ny taona, mbola misy ny azo antenaina ka na ho tapitra koa aza ny taona misy foana ny azo antenaina. Ataontsika hitehaka mafy an'i Jesosy. Misy fotoana tao anatin'izay taona maromaro zay dia nanambara amin'ny alalan'ny mpanompo ny Andriamanitra ny amin'ny tiany atao eo amin'ny fiainantsika. Miova reny tsy hoe miova manahoana moa zany fa nampian'Andriamanitra reny rehefa mandeha ny taona. Tsy hoe Andriamanitra ny miova fa itsika nefa hitany mitombo dia arakarak'izay sakafo omena atsika. Raha mbola zazakely dia ronono no omena fa rehefa lehibe dia tsy ronono intsony ny omena. Tsy hoe miova Andriamanitra fa fantany mabety atsika tsirairay avy. Fa mitinana kely fotsiny izay mety mbola hisy fotoana rehefa avy eo mbola ilazana momba ny zavatra izay nandalovan'ny hvkl-mission nandritra ny taona maro fa fampatsahivan'izay fa lazao ny eo akaikina hoe tianao Andriamanitra. Reny rehetrarehetra reny hoe ho anao reny, miara-miasa reny hoe mapety anao reny. Dao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity fa miarabantsika tsirairay avy manona fiadanan'i Jesosy amintsika. Andao tsika hanomboka amin'ny fisaorana. Ina moa ny antony isaorantsika fa nahatongavan'i Jesosy Kristy dia tsy hatany nahatongavan'i Jesosy dia ho fato antsika. Tsy hoe teraka fotsiny izy dia nanasitrana fotsiny izy dia namonjy fotsiny fa tena hoe ho fato antsika isolo ny helitsika teo amin'ny azo fijaliana izy dia ndao tsika hiaraka sitraka azy tanteraka ao anatin'ny tsiry izay efa fantatsika ihany hoe misaotra Jesosy noho ny ranao. Zaho lay mahantra tsanoko itoizamoa efa very tena jamba nanjy ny andro laveny ao ny ota nanalavitray toy ny antsana lehibe avy ny ampitaony tanao tsy navelanao ho very namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo amin'ny
Tunga fake fana tena sao chance so numirana mi sao chance so vuati hua mi sao chance so Balik sa ganda